Imagidi veti veritanu. Itiava quaname as I know it, Yambarakenu. Itairi, Ireula Sarasi, Tipiku, Ifu. Sire, wakele faniachu. Maila zaku izaiti avakwana. Favu afetani saku. Kaza mwambare kwa mahau. Zaina nauni maraina mifadili amialina. Nuna metaka kapukuku nipitia banana. Hawana kijua mipuja toranulalina. Ijava kuala desati yana Sire wakuri wakane familia Bagi saku izaiti yana Fafu afetani sayu Kateni tutatuiza mwambala kwana Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Alors pourquoi êtes-vous toujours en laissez-les-vous révéler le véritable sens de la domination. General fan merhaba Tukko. Merhaba Tukko. Arrivo ary faly manatitra ny firaritrò amintsika rehetra any. Mino fa tamana amiko daholo nareo ary za koa tamana aminareo. Da ohatritsika ianao be loha.
tamana aminao. Kabisa kuwa nao teniro ni governor uvetun babaku tambana tarane nemnona waro masuku tivora kwa tambaku babu ni fana ikon tetanora ava kuna pireka ni vitabaku senda no masot para pasa fana den sabanya kana la kuchantabaku fatina nandana ni vitabana nezao nane kuna wani kubare sawo sani nani famba de kurezawo Dami non tena tavala te seresa wo kaza vile tuni besi besa wo tikani kura wodi swat resa wo ata mana ni wo osa tena matchan fuko tena pecha na buruko wo tena katlo tena go pulo go ata mati tusuluko ata mana ni osa tena wizuna matchan fuko tena pecha na buruko I got low, go kulu go. I don't want to see Kabisa, Renotita para familia visa. Si te sano ya raka amisa visa, sema suati kula pitini pisa diisa. Irukalu unatika maronisa, alewe tiriri pita. Kala mero chamba musta dija, aita tika seno ya nana di paradisa. Fatina nadara nitita bala kesao, nene muna wani kumbaresao. Sani mani fumba tikuresao. Dami non tena tavala teka seresa wo, kaza veli tuni besi besa wo, titani kura wodi swat resa wo, fanta mana mina wo, osa, yena matchan fuko, nene pecha na buruko wo, fatena katlo wo, tena, go pulo go, adamati tusuluko, fanta mana mina wo, osa, yena wina matchan fuko, tena pecha na buruko wo. Fatena katlo wo, tena, go pulo go, adamati tusuluko. Matena dara ni fitaba na bizao, ene fudo weni kumba bizao, sani manu fumba tikulizao. Hey, tamino tena tafalata kasiresa wo, azabili tuni besi besa wo, titati kura uti satiresa wo, banda mana mina wo, oza, eno inuna matken fuko, ene becha na buruko wo. Matena katlo wo, tena, kulu go, adamati tusuluko, fata mana mina, oza, eno inuna matken fuko, ene becha na buruko, matena katlo wo, tena, kulu go, adamati tusuluko. Eny ary anomboka avy hatrany tsika efa tsisy sasteny miala tsiny amin'ny fahatarana. Tanareo fa le andro 1er novembre dia olona mamangy fianakaviana. Zatra ihany ny tenenindao nareo andefa hanao émission fanahirana zany, tsy dia tena fahalalam-pomba loatra zany amintsika malagasy. Nefa tsy fahalalam-pomba koa ny mampiandry anareo dia eo no taraiky le tafajanona le principe zany raha zay no tiana tenenina.
Ka dia miarabantsika mianakavy androany zany amin'ity fandaharantsika ity a. Ny fandaharantsika androany dia hiresakantsika momban'ny satria zany a rehefa mandinika ny rehetrarehetra zany dia lasa saina daholo hoe maninona ilay vahoaka no tsy mihetsika mihitsy, maninona ilay vahoaka no matory, maninona ilay vahoaka no ohatran'ny hoe manaiky tsy ny aizo lena, manaiky izay zavatra ataony mpitondra fanjakana azy, dia natao nitondra ny lohatenin'ny fandaharantsika androany hoe azafady vetivety mba tsy ho diso izy a dia raisintsika tena hoe amin'ny fomba tonga dia précis hoe l'inaction et la passivité d'un peuple incrédule, approche philosophique et psychologique. Raha tsy diso aho zay le lohateny a, le ho ataontsika androany zany. Zao a, rehefa manao an'itony fandaharana itony aloha zany dia tsorina fa le manomboka iny no tena sarotra, satria rehefa tena le teknika ohatran'izao izy marina fa ilaina le manao préparation, kanefa na izany ohatr'izany a, na izany ohatr'izany le mafanombohana manahirana foana ary tsy hafenina fa dezelina ny tena zany amin'izay zavatra zay. L'inaction et la passivité d'un peuple incrédule, approche philosophique et psychologique. Zany hoe mamaly tsara an'ilay fanontanianareo lay izy a, mametraka an'ilay problématique an'ilay hoe maninona le vahoaka tsy mihetsika, lasa ohatran'ny hoe matory mihitsy le vahoaka, nefany vao fako tsika nanazava hoe finalement anie le vahoaka tsy naifa na hoe miniminy fotsiny ka mora fitahan'ny mpanao politika, fa le vahoaka kaopy hoe fitahan'ny mpanao politika izy ary à la limite imezan'ny malagasy, imezan'ny vahoaka anaty satroka fotsiny ny mpanao politika fa tsy tamozy atao hoe ahoana ny fomba hitondran'ny olona ataony na hoe aiza no hanombohany azy zay zavatra zay zany no tena olana ary tsy vitsy aminareo mametraka an'izay fanontaniana zay hoe Monsieur Fleury fa inona no tena bainina, inona no tena olana, président inona no tena olana, fa matory loatra le vahoaka, taitairo, maninona rangaha raha ianao mihitsy no mitarika azy, na hoe maninona raha betsaka zany miteny hoe tarito rangaha, tarito zao. Be dia be zay fanontaniana zay ary matetika tsy misy valiny le izy satria ny antony tsy hoe tsy fahasahiana fa ho hazavaina eto ny antony. Ny zavatra mazava zany dia hoe ilay vahoaka voalohany indrindra aloha amin'le hoe incrédule, antonyme ny crédule zay, rehefa antsoina hoe crédule zay manko dia hoe naifa zany, mora fitahana, mora ambakaina ary miniminy foana zany. Marina zany satria nisy fotoana raha ny gasy, ny malagasy dia tratran'le hoe minoa fotsiny ihany dia teo daholo ny taraiky fa dia nino fotsiny tokoa izy mianakavy ary izay nanaovana azy teo avy eo natao fa rehefa nanomboka tsy nino fotsiny ihany izy dia nidina teny an-dalambe ny vahoaka. Eo zany nahafahana mahalala hoe tsy miniminy fotsiny ny vahoaka fa fantany tsara ny zavatra mahazo azy. Seulement ary eo no manomboka ny fanazavana sy ny famelabelaran-kevitra entin'eto hoe
Mahalala zany le vahoaka hoe misy fitaka, misy tsindry azo tsindry azo lena, misy fandaingelangiana, repreneur vakiny avy eo, mianatra amin'ny isan'andro, isan'andro, isak'izay mitranga ka misy mpanao politika miteny. Lazavaiko teto ny hoe ny mpanao politika dia à cause de leur nombrilisme de izy mieritreritra fa faiseur de morale izy, le farany E, ary miezaka foana ny mpanao politika ampiseho endrika tsara, ampiseho bika tsara, ampiseho tarehy tsara, ary indrindra amin'ny fomba fiteny farak'izay mambabo ary tafiditra ao anatin'ny arina na fitaovana anankiray tena ampiasainy ny mpanao politika na ny tompon'ny fahefana ny fitaka zay henontsika isan'andro. Samy maheno ny malagasy isan'andro, tsy misy andro ray ity zavatra ity tsy hoe mivize filoham-pirenena ray fa raha tsorina angambany hoe de tamin'ity indray mitoraka ity tena exagéré ilay izy ary milaza miara-mahitsy tsika hoe misy tokoa lay izy hoe miezaka ary misy foana le lainga de maro aminareo amin'ny Facebook moa mamaky batsilana mamoaka ny hoe ity ny vérité ity ny zavatra noteneniny tamin'izao ora sy tamin'izao taona sy tamin'izao volana, ity indray nefa ny zavatra teneniny androany, ohatra fotsiny zao ny délestage 2027-28 indray hono ny délestage, ohatra indray ny maromaro zany le izy mahita an'izay fa j'ai pas envie de rester sur un seul et unique exercice. Fa seulement ça a commencé depuis ny hoe nisy an'izany atao hoe pouvoir izany. Mahatsapa zany ny vahoaka fa andingana foana izy ary mahatsapa ny vahoaka fa migorona satria raha ohatra ianao miasa tamin'ny 20 taona lasa na 30 taona lasa, le passé est toujours meilleur ozy ny fitenenana an'izay fa le présent est toujours pire et le futur incertain. De raha tamin'izany ianao zany miasa mba mety mahavita maka vakansy na manana accès amina zavatra hoe mety luxe tamin'izany fa amin'izao fotoana ohatra fotsiny hoe ny fihinanan-kena isan'andro, ny fihinanam-bary lasa luxe zany amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao, ny fihinanan-kanina 3 fois par jour fa amin'izao fotoana izao misy malagasy tsy misakafo raha tsy indray mandeha isaky ny 3 andro voire indroa isan-kerinandro raha betsaka, ary raha mihinana ara vary raika apaoka atao be rano ho an'olona anankifito na anankidimy, ohatran'izay. Ny hena zany moa zany lasa luxe zany ho an'ny malagasy, ny trondro tsy lazaina intsony, ny rano ara efa mahatratra 9,000 ny ray ino ty izy teo ino ty jerrycan, ray jerrycan zany hoe tsapan'le malagasy tsara zany ny tsindry azo lena mahazo azy. Maninona ary izy no tsy mihetsika, maninona izy no tsy mirehazira fa mimenimena fotsiny amin'ny cas mahazo azy. Eo no antsoina am'le ny mba tsy handraisa anareo hoe miteniteny foana dia tsy maintsy maka de toute manière rehefa manao fanazavana teknika ohatran'izao dia tsy maintsy maka foana ianao soit illustre personnage dans ny fahaizany avere ary eken'ny olona rehetra maromaro nitraverser siècle et des siècles na tamin'izany ara ny teny azy tahaka ny ohatra zao dia Étienne la Boétie zao de izy zao niteny an'izany hoe
nanoratra an'izany hoe la servitude volontaire zany. Vao tery ny tena namaky an'izany ary nanao recherche aho, tsy havelona hoe herinandro maninitra zany mitady an'izay hoe inona raha ny tena mahatonga an'le olona. Mahafinaritra ahy tony asa tony tsy havelona aloha fa sady mba mianatra miaraka aminareo aho no manazava no mampianantena ihany koa. Miangavy anareo aho zany mba hamaky ny boky une partie an'le boky nosoratan'i Ndiaye Etienne La Boétie tany amin'ny taona 1536 non 1645 fa 30 taona taty aoriana ilay izy vao publié, zany hoe efa ouvrage efa ela fa mbola mitombina amin'izao fotoana izao ny étude na ny approche na essai moa zany no filazana amin'izao nataony Ndiaye Etienne La Boétie. Raha nisy de nisy izy moins de 20 ans izy nanoratra an'io boky io. Maka référence ihany koa tsika amin'ity fanadihadiana ataontsika ity amin'ny référence angia Nietzsche dia mety possible misy aninga Nietzsche dia iza moa izy teo. Bon, alao andefa alefatsika eo ihany hoe ity ny référence sy ny karazany. Ka ny azavaiko tsara aloha zany hoe conscient le olona malala hoe nga Hobbes zany malala izy hoe misy tsindry azo lena au point même d'être retraité comme des esclaves ilay vahoaka fa tsy mihetsika izy na hoe mi-réagir. De zao misy mitondrana azy de ato amin'le hoe tokony ho fantatritsika zany fa ny fifandraisana eo amin'ny olombelona dia fifandraisana entre ny faible sy ny fort hatrandriatrany, entre ny tenant de pouvoir sy ny gouverné, entre les mauvais et les bons. Zay zavatra zany zay cette forme de dichotomie zany ohatrany hoe misy foana zay na karazana fifampahana zany ao anatin'ny fiarahamonina ary ny tena grave ao anatin'izay dia ny résultant zay dia ady. Ny fiainana zany dia tsy hoe karazana fa ny fiainana dia sehatra anankiray tongavan'ny ady amin'ny alalan'ny fiarovana ny azoko zay efa azoko sy ny mbola angalako ny tsy ananako. Tena réaction tena tout à fait naturel zany amin'ny homme na amin'ny humain. Ce que j'ai, je dois défendre et de me défendre. Ça aloha zany. En même temps, ma famille. Zay concept zay zany zay zavatra réaction tena hoe farany atao hoe naturel nefa élémentaire de n'iza olombelona de misehatra zay no ny karazana ohatrany hoe inona reny ny filazana zany amin'ny teny malagasy hoe karazana hoe izay no mi-téléguidé azy amin'ny réaction rehetra sy ny comportement rehetrarehetra zany hoe tsy maintsy mieritreritra foana izy à tout moment hoe pour moi, pour ma famille, à moi et à ma famille. De ce qui fait zany raha ohatra misy zavatra kely fotsiny angalana amin'ny azy dia na marary ny fony de mi-réagir izy na mivadika haine le izy satria tsy afaka mi-réagir izy. De eo amin'izay zany mipetraka le hoe rapport entre un faible sy ny fort. Ka matetika ny fort dia ato amin'ny côté amin'ny mpitondra. Zany hoe manana ny pouvoir politique. Tany amin'ny voalohany moa zany
pouvoir aristokratika zany hoe ny mpanjaka. Fantaty aoriana izy zany mivadika hoe rehefa nisy ny républicaine zany na ny démocratie sy ny karazany dia ny fitondrana no lasa hoe considéré comme fort. De eo zany le situation dialectique no mitranga hoe rehefa mpitondra zany de mafy ary rehefa entina de faible. Ireto faible reto indray nefa hoe tellement zany tratran'le rapport de force. La vie en fait est une histoire de rapport de force. Est un karazany hoe structuré pour du moins zany hoe ohatrany hoe lasa tena hoe ady foana zany ny fiainana, ady foana ny fiainana ary malagasy tena mireconnaître an'zay ady rangaha ny fiainana, tena ady ny fiainana fa tsy vita moramora ity. Fa le forman'le ady zany dia ao hoe minégocier mba azahoanao zavatra tsaratsara kokoa. Ao ny sasany mivarotra ny ambom-pony mihitsy, mivarotra ny voninahiny mihitsy, ao ny sasany tsy menatra akory mangalatra sy ny karazany. Ka izay zavatra zay zany apetrao tsara ao anatin'ny saintsika hoe ny olona en face-tsika anie indrindra fa ny mpitondra dia tsy hieritseritra mihitsy ny tombotsoanao. Surtout ianao fa fantany hoe ianao de efa mionona amin'ny statut anao hoe faible, tsy mahavita ininona fa mametraka karazana structure de morale, MORALE. À la base zany tany aloha tany mba ahafahana mametra nyzay mety teknika be aloha ty zavatra ty fa ialako tsiny fa tena zay mahatonga anao hoe mifidy tsara ny zavatra ho tenenina satria j'ai pas envie de me tromper, satria lasa mampianatra diso na mizara traikefa diso raha sanatria diso le terme zay tena ezahana hoe teknika avadika terre à terre. Ary io mahasarotra an'le exercice satria tsy moramora déjà za efa sarotra amiko indraindray ny mamadika ny teny frantsay amin'ny teny malagasy de nefany tsy maintsy miezaka anazava an'le izy amin'ny teny malagasy ka zay no manahirana an'le izy, zay no mahasarotra an'le exercice. Donc zany ianao zany ao anatin'izay rapport zay zany tany aloha tany dia tany mbola hoe tany mbola anaty caverna raha ny olombelona zany dia nametraka karazana structure na système de moralisation na nametraka karazana lalàna na discipline ahafahana manavaka ny hoe le mal et le bien. De anisan'ny miditra atao anatin'izany zavatra zany ohatra ny religion zany mba ahafahana manakana mihitsy hoe tsy mahazo manao an'ity na manao an'ity, zany hoe napetraka zany le structure karazana hoe culpabilise, zany hoe manameloka zany. En fait reny zavatra reny zany arme-ny faible. Raha ty ivelan'ny ohatra zao raha ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny sehatry ny fiangonana de anisan'ny lasa faible ny mpanan-karena satria rehefa manan-karena zany de fort, rehefa mahandry ianao de faible, rehefa mpitondra fanjakana ianao de fort, rehefa tsy mpitondra fanjakana ianao de faible. Ka ao anatin'ny sehatry ny fiangonana, ao anatin'io enclos, ao miangonao zany ianao ao anatin'ny église na ao anatin'ny ana de ny mpitandrina tamin'izany andro ny ecclésiastika zany na ny ireto eveka sy ny karazany de ao ambany zogan'ny ao ambany fitantanan'ny mpanjaka. Kanefa na izany naty zany le fitoriana tena ao anatin'le
araka le soratra masina na ilay baiboly dia mamely an'le mpanan-karena foana zany hoe le mpanan-karena zany na le hoe fort ao anatin'ny sehatrin'ny religion de lasa ce sont des mauvais. Et les mauvais sont d'habitude traités de faibles. Raha ohatra hoe eny amin'ny sehatry ny fitsarana rehefa tafapetraka zany le structure de moralisation zay arme absolue amin'ny faible. Reto vahoaka zany mba ahafahana imaginer hoe tamin'izany andro zany hoe maka rano amina source d'eau de tonga ny câble tonga de tondra ny barika be dia be de ny olona nefa efa milahatra amina 4 kilomètre tonga ny câble tonga ny fort de tonga de efa izy tsy milahatra izy fa izy ny mafy be zany de mba zay zavatra nefany c'est un acte mauvais qui n'est pas bien du tout. Cette histoire de dichotomie entre le bien et le mal, le mauvais et le bon. Izay zavatra zany tsiro azy zany le regroupement avy amin'ny faible hoe mba misy moralisena kosa rangaha misy moralisation apetrakantsika eo amin'le fiarahamonina mba ahafahantsika miaro ny tombotsoantsika dia nanomboka teo zany raha ohatra koa zany nametraka nasiana ny fitsarana raha eny amin'ny fitsarana zao dia ny foro milako an'le faible ohatra ny tifitra totondry namono azy daholo ny garde du corps nitory le faible eo ao anatrihan'ny fitsarana rehefa voaka ny fitsarana resy le fort vadika faible zany izy à quel moment zany le faible no lasa fort à quel moment fort lasa faible de noho izay le moralisation na le société na le fiainana amin'ny ankapobeny zay izay zavatra nefany matetika dia tsy misy fa zavatra tena hoe ponctuel satria ny antony de zao ny faible dia tsy mahatsapa akory izy fa tafiditra ao anatin'le efa tena lasa fiainany le hoe victime izy victime na système victime na exploitation victime an'le mode de gouvernance an'le mpitondra victime am'le fitaka sy le laingalainga le ataon'le mpitondra dia mitady coupable izy dia matetika ilay mpitondra ny coupable zany hoe ilay fort am'izay fotoan'izay ceux qui sont considérés comme forts sont les mauvais. À ceux qui sont considérés, sinon qui acceptent comme étant victimes et parallèlement exploités, sont les bons. De eo no mahatonga an'le effet psychologique na philosophique mihitsy mitranga amin'le faible hoe tsy noho itsika hoe mampahatra atsika fa noho iretsy ary zay zavatra zay le karazana phénomène de victimisation sy le culpabilisation zay satria midéresponsabiliser ny zavatra ataonao hoe vous n'êtes pas responsable, on n'est pas responsable de notre pauvreté dia lasa ny filazako azy moa lasa manome hoe karazana effet hypnagogique na hoe effet soporifique na hoe effet mampatory zany ao anatin'le zavatra mitranga tam'y andro rajela teny vato zao de na misy tsara manoka misy tsara matory normal be le vahoaka raha matory tratran'le fampatoriana amiko zany le zavatra zany de karazana structure karazana hoe discours hypnagogique zany na hoe discours soporifique mampatory mampiesina ho izy nareo reny zavatra reny nefa tsy zay ny tiako atongavana fa ny izay le hoe za victime no ianao zay dia lasa mionona ao anatin'izay le
faible dia lasa manana ohatrany hoe milibéré anazy poids mavesatra be mihitsy zany hoe c'est une manière de ne pas reconnaître zany hoe finalement on est responsable on est responsable de notre nullité, on est responsable de notre pauvreté. Eo no manomboka ny tena hoe tsindry azo lena entre ny entina sy ny mpitondra. Ino tsara ny fanazavana anazavanga izy teo Boétie ny am'izay cas zay particulièrement. La domination politique n'est pas un rapport de compassion, la domination politique est un rapport de force. Zany hoe ny domination politique tsy hoe mpanao parti politika ihany ny dominen'le domination politique fa ny ensemble ny société ray manontolo, ny vahoaka koa anatin'izany, ny administration koa ao anatin'izany. Ny tiana tenena zany eto hoe tsy misy mihitsy zany aza mieritreritra anao fa ny domination politique dia anana sentiment aminao izy na hoe hitsetra aminao izy fa le fait anao zany taraina hoe misy loatra ny tsindry azo lena eto amin'ity fireneny ity dia namany reconnaître ianao ary vao maika ianao ny tena loza amin'izy manamafy ianao karazana appel izy na hoe appel en détresse zany hoe misy an'izao tsindry azo lena mangalatra fotsiny nataon'le tsy vanin'ireo manao an'izao fotsiny ireo. Vous avez remarqué plus que moi que ça n'a jamais porté atteinte à leur à leur volonté de nuire, de voler, de détourner. Plus ianao miteny plus izy manao. Zany hoe le ianao mandefa signe de détresse vao maika mampahazo aina an'ilay oppresseur hoe eux-mêmes ils reconnaissent qu'ils sont opprimés. Ary zay zavatra ny tena dangerosy satria eno tsara fa ary jereo tsara arao maso fa ianareo ve dia mieritreritra fa tsy hitan'ny mpitondra reny fitaraina na amin'ny arivony amanjato na amin'ny arivony na manalina na matapitrisa amin'ny Facebook reny fa maninona ny tsisy efeny ny BM ihany ny BM foana mitsangana amin'ny tranony jalajalo izy nareo amatapitrisana amina miliara ny zanaky ngetroka tonga dia mandeha ery amin'ny arabe ery dia mandeha sens inverse isaky mikabary ny filoha dia lainga foana mifafy eo gratuit izy ny fitsaboana amin'ny hôpitaly Manarapenitra tamin'ny inona izy teo interview nataony tamin'ny Ontina Real vadika ny anina avy eo tsy nitenenao mihitsy hoe gratuit. Miami ohatran'ny tany États-Unis no ataontsika ozy avy eo mivadika zavatra fa ndray le Miami dia zavatra aberrant mialatsiny aloha satria zay le zavatra mitranga zay le zavatra mitranga tena mpanadiady tena manao recherche dia tsy maintsy mitady ny foton'ilay izy hoe fa hatraiza ary ahoana inona ny tena fery ary inona ny fomba ivoahana ao anatin'io zavatra io satria tena mampalahelo ary tena mampalahelo tokoa ny zavatra mitranga amin'ilay firenena satria le zavatra mitranga tsy vitan'ny hoe misy mifanambakana fa misy ihany koa ny lainga ary ny tena problema dia zao tsy mivoatra any amin'ny tsara ny vahoaka na ara-tsaina na ara-panahy fa sady mivoatra any amin'ny lasa mangalatra koa le vahoaka lasa mamono olona koa le vahoaka kanefa ny fantany tsara iza ny tompon'andraikitra ao anatin'ny zavatra tokony ataony ny voalohany tompon'andraikitra tompoko dia ianao vahoaka ianao ny tompon'andraikitra voalohany seulement vous acceptez votre situation
de victime hoy nareo kanefa le izy tena antsoina amin'ny terme hoe servitude volontaire. Zay ny antsoiny izy dizy teo eteny la Boétie azy ianoy a. Et quand on demande au pouvoir de faire preuve de compassion à notre égard, on lui demande de ne plus être le pouvoir. Il n'y a qu'un faible pour croire qu'un fort est sensible à la faiblesse. Hentsika tsara zay. Il n'y a qu'un faible aux izy qui croit qu'un fort est sensible à la faiblesse. Tena tombona loatra ny zavatra any ary zay mihitsy mahatonga le hoe sahirantsika satria il n'y a qu'un faible qui croit qu'un fort est sensible à la faiblesse. De eo zany no manomboka tena hoe sarotra ny fandroviana ary eo mahatonga an'le vahoaka bloqué. Satria izy miandrandra foana zany hoe ao moa zany le miteny hoe miova io amin'ny 2023 mba mafy kosa anie zay ataontsika zay jereo fa efa manomboka miova izy. Non. Efa miova dady iova dady. Non. Pourquoi? Parce que à la base, l'humain ne pense qu'à lui-même. Vous appelez ça son égocentrisme, son égoïsme, son nombrilisme. Moi et ma famille d'abord. Après ma famille politique, ceux qui sont autour de moi. Et jamais le vahoaka. Zay le zavatra mitranga raha ohatra ianao manantena amin'ny olona anankiray hoe efa hitanao teo izy de nefa izy tsy nitsindro anao akory tsy fanta ianao mandeha manao manifestation enjehany amin'ny basy miteny ny hevitra ao anao de farany anao mionona fotsiny hoe rehatsika menakavy victime. Entre un fort et un faible, justifier la faiblesse, c'est se faire le complice du fort. Et quand on demande au pouvoir de faire preuve de compassion à notre égard, on lui demande de ne plus être le pouvoir. On demande aux tenants de pouvoir d'avoir une compassion par rapport à notre cas, par rapport à notre pauvreté. Cela nous met à la place d'un groupe de personnes, de l'ensemble de la société. Or, ni pouvoir, en dehors ni pouvoir, ne jouez plus le pouvoir. Chose qui n'existera jamais. Plus l'homme zaï, plus izy miasoa mireconnaître anao fa mametraka amin'ny pouvoirany izy ary tena mipetraka ary ekenao ilay pouvoirany eo amin'le du moins le oppression zany ekenao fa opprimé anao ary zay ny départ'le servitude volontaire. Vous acceptez automatiquement sans se résigner, sauf de votre fort intérieur, dans votre cercle fermé. Maintenant, il y a une structure de substitut, Facebook zany, afahanao miexprimer ny fahatezeranao de rehefa tonga ny hariva mahita toro tsara anao de ohatrany hoe miteny ihany ianao zany kanefa ny zavatra tsy fantatrao ohatrany misadresse amin'ny rindrina ianao satria tsisy fort mihitsy kandeha anaiky ny sollicitation amin'ny faible. Entre un fort et un faible, justifier la faiblesse, c'est se faire le complice du fort. Et quand on demande au pouvoir de faire preuve de compassion à notre égard, on lui demande de ne plus être le pouvoir. Il n'y a qu'un faible pour croire qu'un fort est sensible à la faiblesse. La domination politique n'est pas un rapport de compassion, la domination politique est un rapport de force. Alors là, certains d'entre vous diront peut-être, d'accord, mais à l'époque de la Boétie, on était en monarchie. Oui. Mieritreritra zany ny olona hoe bon à l'époque Boétie zany à l'époque de monarchie na mpanjaka zany sy ny karazana. Mais non.
Après, on vous a donné une démocratie. Mais savez-vous très bien que la démocratie, en fait, ça sonne fort. C'est une liberté finalement limitée, mais non. Liberté d'expression, liberté de circuler, andehanao fety ngiara-valomano anapaka-gâteau tsy avela miditra ao tokotaniny. Anazy le tanàna idirany eo amin'ny Magoro, eo amin'ny Berilika, ao izy ny anao fihetsiketsehana, midy ao zareo menakavy tsy mahazo miditra. Est-ce que c'est ça la démocratie? La démocratie, en fait, c'est une structure qui vous fait rêver, qui nous fait rêver. Quoique, une partie, une infime partie, une démocratie, de misy respecteny foro araky le teneniko tery aloha tery. Ny matanjaka zany, mba ilimitena ny fampiasan'ny heriny ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina zany. En fait zany lasa tantôt ary mahazo ampiasain'ny fitaovam-piadiana, ampiasain'ny faible amin'ny alalan'ny moralisation an'le société na le fiainana amin'ny ankapobeny na le fiarahamonina ataon'ny faible ny démocratie. Kanefa ny tena marina, ny démocratie dia karazana ohatrany hoe alao izy ny teny azy fa le terme tsy voalazako amin'ny teny malagasy fa aleo azavaina. Or, aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, nous sommes beaucoup plus libres qu'en monarchie. Sauf que c'est mal connaître les principes de la domination, et notamment les modalités psychologiques du consentement au pouvoir. Les modalités psychologiques du consentement au pouvoir, ce sont l'ensemble des stratégies mises en œuvre par un État pour substituer à la liberté réelle ce qui n'est que le sentiment de la liberté. Ça y est. Karazana substitution ana domination légitime, substitution ana liberté, sentiment de liberté. Araky ny teninga misy tadidiko tampoka eto, tsy haiko moa na voalaza ao satria en fait le droit de l'homme est tout simplement cité, mais ça n'a jamais été effectif. Encore, c'est tout simplement formel. Bon, alors je n'y tenais pas. Or, la liberté n'est pas un sentiment. Si on donne à un esclave un psychotrope qui lui fait éprouver un sentiment de liberté, l'esclave n'en devient pas libre dans les faits. La liberté, ce n'est pas un sentiment subjectif, c'est une réalité objective. C'est d'ailleurs sur ce point que portait la critique virulente de Marx à l'égard des droits de l'homme, puisque Marx considérait que les droits de l'homme n'étaient que des droits formels et non pas des droits réels. Voilà. Marx a dit alors, du consentement au pouvoir, ce sont l'ensemble des stratégies mises en œuvre par un État pour substituer à la liberté réelle ce qui n'est que le sentiment de la liberté. Or, la liberté n'est pas un sentiment. Si on donne à un esclave un psychotrope qui lui fait éprouver un sentiment de liberté, l'esclave n'en devient pas libre dans les faits. La liberté, ce n'est pas un sentiment subjectif, c'est une réalité objective. C'est d'ailleurs sur ce point que portait la critique virulente de Marx à l'égard des droits de l'homme, puisque Marx considérait que les droits de l'homme n'étaient que des droits formels et non pas des droits réels. Au lieu de droit de l'homme, c'est mafia, c'est matanjaka ihany ny matanjaka. Zao samy mangina daholo satria na miezaka mitabataba raha samy mafy, misy règle entre anjareo. Misy zavatra tsy azony violena, fa le Ukraine de potika eo. Na tabataba toy ny inona ary le gasy de le mafy ihany hoe démocratie. La liberté aux izy doit être. La liberté n'est pas subjective. La liberté est objective.
misy araky ny azavaiko tamin'ny fakomoaly isika tiany ny tena marina, on n'est pas si libéré que ça, on n'est pas indépendant que ça. On a quitté, on a eu notre indépendance entre guillemets en 1960. On a quitté la France pour aller embrasser du moins, des malgaches privilégiés, l'oligarchie malgache, entre guillemets, colonisée jusqu'à tamintsika amin'ny teny zao, c'est aux mains des quelques privilégiés. Araky ny tohizako tamin'izany hoe io indray zany de mena nationalité. Le fait de donner la nationalité aux étrangers ne me pose pas de problème. Fantatry ny malagasy tsara mihitsy hoe ity nationalité ity raha vao mena eo de misy groupe tompon'ny corruption. Ary ireo karazan'olona ireo malgré ny soi-disant hoe création d'emploi nataony, anisan'ny niainan'izany tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka fa ireo no corrupteur voalohany. Ary ireo no nanimba ny sain'ny mpanao politika malagasy voalohany. Mba tsy tenenako hoe karazan'olona ohatran'izao satria tsy de mety loatra ny manao politique de faciès. Parenthèse zay. Ny dikan'izay de zao, nomenanao ny démocratie nefa izy karazana liberté substituée na hoe subjective ozy izy nga eten'ny la Boétie au lieu d'être objective, formelle mais pas réelle. Est-ce que réellement vous vivez de la démocratie? Avez-vous posé la question réellement, ne serait-ce qu'une fois? Fa plus ny toerana misy an'izany atao hoe démocratie no plus ny toerana be lalàna. Tsy azonao atao ty, tsy azonao atao ry, tsy azonao atao ty, tsy azonao atao ry. Fa rehefa mandalo nefa ny filoham-pirenena izy reriany ny exempté am'le lalàna démocratique mipetraka amin'ny rehetrarehetra. Tamemo eo le izy zany ka ny ianao zany dominenao mba tsy andanako lavitra be fa aleo toizana kely indray aloha ty. Vous pouvez avoir tous les droits du monde. Si vous n'avez pas les moyens matériels de satisfaire vos droits n'ont aucune réalité. Vous pouvez avoir le droit d'être propriétaire de votre maison, mais si vous n'avez pas les moyens matériels d'acheter votre maison, ce droit n'est qu'une abstraction. De la même façon, la liberté n'est pas la capacité virtuelle à pouvoir faire ce que l'on veut. La liberté, c'est la capacité réelle, effective, de pouvoir réaliser sa volonté. Normalement, tu tiens dans un pléonasme. Liberté, quand on parle de liberté, c'est liberté. Toi, j'ai liberté, vous tenez. Je suis libre, je fais ce que je veux. Jeanne. Mais est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'elle est réelle? Non. Mais ça donne le pouvoir à qui finalement? Tout ce que je dois faire, je dois revendiquer que la Jirama me fait souffrir. Je ne peux même pas tenir mon épicerie. À chaque fois, matfoana ny jiro, zay zavatra mipetraka ao anaty congélateur, ao anaty frigidairako, potiky. Na any an-trano na aty am-pivarotana. Ny industrie tsy mandeha fa miakatra foana satria za vao tery mividy groupe indépendant. Nefa ny gasoil tsy sasatry miakatra ny vidiny. On donne un pouvoir d'achat, mais il y a une chose que vous ne savez pas. Sur l'augmentation du litre de pétrole en question, du gasoil en question, de l'essence en question, qui c'est qui jouisse de l'intérêt? Sinon, des intérêts à vendre des zavadrens, ce sont toujours les tenants de pouvoir. Arrive à nous payer un zay, ce sont les faibles. Il y a nos faibles à nous payer un den. Attends petit.
atao amin'ity séquence sara ity dia mazava tsara ny teninga ny fanazavany nga izy teo ety amin'ny la Boétie hoe izy izy ny tena problema dia le olona mihitsy anie ny tena manaiky an'le izy amin'le servitude volontaire ozy dahoany. Encore faut-il que notre volonté ne soit pas aliénée. Et justement, en parlant de volonté aliénée, la stratégie de consentement au pouvoir dont parle la Boétie, c'est la stratégie qu'utilisaient déjà les empereurs romains. Et cette stratégie, vous la connaissez parce qu'on en a déjà parlé, c'est le divertissement. Voilà. Après venez copier-coller, non? Après venez fait d'artifice bien bon artiste na itotra zany. Après venez terrain manara-penitra. Après venez ti fatanalika sy antiklainsa sy ny fiainandemoniny rehetrarehetra ity elako tsy ny tompoko amin'ny tenenina tsy ty fitondran'ity rerona nanao zany fa nisy foana zany de iny variana any ianao. Quand vous regardez un match de foot, est-ce que vous sentez, est-ce que vous parlez dans votre dans votre fort intérieur mieritreritra amin'ny fahorianao ve ianao fa rehefa resy avao le barea voaka avao anao nanenina ianao sady lany vola ny lany fotoana mandrapatonga any an-trano ianao ranomasina nefa sisany tsy latsaka fa raha maresy barea fierery ianao fierery fa ny zavatra tsy azonao dia zao ianao le fierana azy falifaly iny manamafy nitsindra azy lena aty ambadika indirectement izy ianao kanefa ny tsy azonao ho an'le fort ho an'le tenant de pouvoir faly izy satria ny s'amuse ianao aprevena ianao zany dangerosy dangerosy le zavatra andefa hiraray aloha isy toko kely dia miveriny avy eo dia lana tsiny satria sady mandany rora miteny zany any no misotro rano any nefa ny tsy maintsy zavatra tsara ihany koa no atolotra anareo fa tsy mety nakay za ry gasikara teo izy gasikara teo ore lo tiano rehefa Camilla,
Nada. Tipota. Meio. Averiko ihany zany aloha mba tsy voahantsika am'le hoe inona zany mitondra fanazavana rangaty zany ohatry ny afako izy aloha. Manao karazana tsy karazana fa analyse zany tsika manao approche tsika hoe manao fanadihadiana zany hoe inona mahatonga an'le vahoaka tsy mihetsika, inona marina ny tena antony, de ny zavatra ohatran'izany tsy vitan'ny tora-po zany fa tsy maintsy ozy nga hop zao hoe ny nature humaine ozy izy indrindrindrindra fa amin'ny nga obza zany aloha no anisany namorona ny économie moderne, anisany raisitsika référence tokoa ny zavatra teneniny, izy de miteny mihitsy hoe l'homme est un loup pour l'homme ozy izy, zany hoe ny fiainana zany cette histoire de vie est en fait un champ de combat éternel et quotidien. Raha tsy manaiky an'izay ianao dia tsy fantatrao ny tena atao hoe fiainana fa anisan'ny ao anatin'ny kategorian'ny faible ianao raha ohatra tsy azonao zay hoe isaky mivoaka ny trano de hiatrikady zay, même alohan'ny voahako ny trano de hiatrikady zay ary tonga mody atao trano dia mitondra zavatra pozitiva ho an'ny tokantranoko, ho anahy, ho an'ny zanako. Io zavatra pozitiva teneniny io tsy voatery hoe vola ihany fa surtout aloha vola. Ary eo no mahasamy hafa ny hoe ny faible sy ny fort tsy manana état d'âme. Lasa mauvais izy am'izay fotoan'izay. Tsy manana état d'âme amin'ny mauvais ny angalatra. Zay. Après ny acte zany rehefa vérifier fa nangalatra izy lasa faible. Fa ny faible koa nefany tsy mahasamy manao ny action ataon'ny fort. Donc ça à un moment misy an'io problème io fa iza marina ny fort de iza ny faible. Ho azy avec l'izy à un moment précis aveo hoe finalement ne zao le izy fenao mihitsy ny tsikopy ry malagasy enao mihitsy ny tsikopy rehefa hoaka eto ambonin'ny tany satria ho azy avec l'izy rehefa aveo. Eno kely aloha ny teny Ngaobza ny mitandrony ty fandaharana ty de ny anazavana mba hahatongavantsika saina hoe mety hahatonga fivoarana na de hoe ao an-tsaina fotsiny ary de ahafahan'ny rehetrarehetra mifampiresaka hoe zao le ty ny resaky voatavo, ahoana le ty ny eritseritra laha zany hoe ny tena marina kay tsika mihitsy le tika no manaiky exploitena. Tsika mitatataty ty de tsika miteny hoe anarina ihany fa tenenina foana fa reny zavatra reny vao mainka mahafinaritra an'le olona manindry atsika satria miconfirme hoe tsika kay tsindrina. Zay manko le izy. Vous êtes, quand vous dites vous faites tout pour nous appauvrir, vous êtes des cons, vous êtes des imbéciles. Il y a une chose que vous ne savez pas. Vous devenez complice. Sans le savoir. Complice des forts pour pouvoir vous exploiter parce qu'ils sont rassurés. À ce moment-là, quand vous dites ceci, vous ne revendiquez pas. Vous plaignez, en fait. Vous êtes en train de vous plaindre sans qu'il n'y ait revendication derrière. Et quand on parle de revendication, ça veut dire action.
Manoratra amin'ny Facebook ianao dia rehefa tonga ny fidinana an-dalambe mitarika fidelina sianitra, tarika ravalo, raha misy dia misy ianao 80 eo, arivo. Nefa manoratra ianao amin'ny Facebook mahatratra 40 000 en réaction. Ça ne colle pas. Donc ça ne fait que confirmer l'hégémonie, le pouvoir, l'emprise, l'oppression effectuée par les oppresseurs. Et qui c'est qui va réjouir de cette oppression? Finalement, Peter Katsar, ce sont des oppresseurs. Ianao mitatataty eo miteny hoe tenenina ihany fa ianao ny teninga Hobbes. Donc si l'être humain est un prédateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir prendre aux autres ce qui va satisfaire son intérêt privé. Il va prendre aux autres ce qui va satisfaire son intérêt privé. Innocente. En latin, prédation vient de praeda, qui signifie la proie. Donc si l'être humain est un prédateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir prendre aux autres ce qui va satisfaire son intérêt privé. Et son intérêt, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout ce qui contribue à sa conservation. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir prendre aux autres ce qui va satisfaire son intérêt privé. Et son intérêt, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout ce qui contribue à sa conservation. Et tout ce qui contribue à sa contribution, tout ce qui contribue à l'affirmation de sa puissance, tout ce qui contribue à l'affirmation de son oppression. Ianao ve se plaindre? Mivoafotsy ny famindriny fa ny objectif dia maka ny eo am-pelantananao na ny maka ny harem-pirenenao, mandeha any ny volamena, mandeha any ny vania, mandeha any ny ledsi, mandeha any ny lalana raha misy dia misy raha tokony 15 cm ny épaisseur, 10 ny eo. Avy eo misy vila vita favy be ary ananonary. Tapitapika eo misy olona manana dia tsy miteny ianao fa tsy miteny ianao fa miteny ianao fa misy ianao hoe mampahatra antsika dia ireo dia tsy fantatrao nefany vao maka izy tsy manakana anazy menakavy ianao fety zany. Champagne vidiana efa presque 2 millions efa amin'izay ny bouteille iray dia ianao fotsiny mitomany avy eo. Tout ce qui contribue à sa survie et à la satisfaction de ses désirs. Donc ce seront les ressources, ce seront les richesses, ce sera le pouvoir. Ce sera les ressources aussi, les richesses, ce sera le pouvoir. Tanao amin'izany fa tsisy compassion, tsisy atadamina mihitsy rehefa hoe fort. Tsy hoe hampangotsongotsoka anao aloha ny objectif an'ity émission ty, fa mba hampatonga sainanao hoe firy tomaty tsika zay menimenina teo ohatran'ny rano araraka andamosiny gana na ny gisa dia misensibiliser anao ny rôlako fa aza miteny amiko hoe tongavy lahy aty Madagasikara dia tarito azy fa zavatra teneniko anao tsy mbola nisy olona miteny an'izao teneniko anao zao inona mahatonga anao tsy manana action, pourquoi vous êtes inactif et passif, pourtant vous n'êtes pas crédule, vous êtes incrédule. Azafeko aminao zay amin'ny fomba scientifique izy de manière psychologique si philosophique inona ny antony. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir prendre aux autres ce qui va satisfaire son intérêt privé. Et son intérêt, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout ce qui contribue à sa conservation, tout ce qui contribue à sa survie et à la satisfaction de ses désirs. Donc ce seront les ressources, ce seront les richesses, ce sera le pouvoir. Parce que les ressources, les richesses et le pouvoir permettent de sécuriser la conservation. Raha tsisy ny ressources ahafahana manamafy an'le pouvoir zany hoe vola io zany. Ny richesse, ressources, ny volamena, ny mine, ny lithium ozy ny sasany, ny zao indray hoe
be dia be ny richesse ny fantatrareo tsara fa ny mpitondra dia izy no manana eo amin'ny tanàna raha tianao fantatra zany amin'izao fotoana. Tsy maintsy zay ahafahany mame tsara le fitondrana na miconfirmer na miaffirmer miasoara mihitsy ny pouvoirany. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir prendre aux autres ce qui va satisfaire son intérêt privé. Et son intérêt, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire tout ce qui contribue à sa conservation, tout ce qui contribue à sa survie et à la satisfaction de ses désirs. Donc ce seront les ressources, ce seront les richesses, ce sera le pouvoir. Parce que les ressources, les richesses et le pouvoir permettent de sécuriser la conservation. Donc de ce point de vue-là, l'homme est un animal. Il lutte pour sa survie, il lutte pour son intérêt particulier, et pour Hobbes, il serait vain et illusoire de vouloir qu'il en soit autrement. Raha tsisy zany zay dia tsy misy andramana hoe mipetraka irery any anaty ala ianao. Tsy mipetraka zay na le resaka moral na amin'ny resaka hoe fiadiana amin'le hoe ady ny fiainana isan'andro isan'andro. Izay zavatra iny no mitarika antsika sy mitondra antsika hiverina atao amin'ia izy ty teo boesie hoe toizantsika ny teniny hitanao fa mifandray ihany le izy. La voie de la révolte ou du combat révolutionnaire. Mais le fait est que cette lecture des rapports de domination, avec d'un côté son admiration pour les héros guerriers de l'Antiquité qui étaient prêts au sacrifice pour défendre leur liberté. La Boétie partage avec Rousseau ce goût de la vertu antique qui passe parfois par l'usage des armes, et il serait contrefactuel de dire que dans l'histoire, la conquête de la liberté n'a jamais emprunté la voie de la révolte ou du combat révolutionnaire. Izay zavatra iny efa tsy midika fa miditra amin'ny antithèse amin'izay zany tsika zay satria efa mafy loatra ny mahazo an'le vahoaka zay hoe ianao mihitsy ny tompon'andraikitra amin'ny fahantrahanao. Ianao mihitsy ny tompon'andraikitra satria ianao manaiky. Menomenina fotsiny ianao fa manao revendication anao fa jamais tsisy action. Ny vahoaka malaza manana réaction zao satria ao anatin'ny rahany. De ny vahoaka européenne tsy manaiky mihitsy indreo na ohatra izy 2000 personnes fotsiny midina eny an-dalambe de mitabataba izy de avy indray moa force zany reny ve démocratie reny? Tsy démocratie reny. Araka ny tenenina hoe formel mais jamais réel. Zay ny tenin'ngia Marx. Ary zay ny anisan'ny hoe ady ifandonan'ngia Descartes sy izy teo i Hobbes. Fandona zalahy zany amin'ny resaka analyse sociétale amin'le philosophie zany amin'le approche tsy mitovy le izy. Ka ny azo avaiko amintsika zany de zao hoe à quel moment que ça ny faible no lasa fort. Ka tonga amin'izay le hoe révolte. C'est des révoltes, c'est Mako. Ça a une consonance. En fait, quand vous entendez révolte, des zavatra tonga de tonga anatin'ny sainao, de automatique hoe révolution. Marina sa tsy marina? Ary tonga de tonga anatin'ny sainao koa hoe Ramandrika fatin'olona mikararana. Marina sa tsy marina? Zay no nahatonga ny hoe tamin'ny 72 ny qualifiena hoe révolution, mais c'est complètement faux. Mouvement spontané fotsiny iny. Provoqué amin'ny tsakitsaky 100,000. Tao Madagasikara mbola tsy nisy révolution zany ta ohatra hoe catégorisena par rapport amin'ny mardrefy historique ny zavatra lazaina. Ny 1789 ny révolution raha ny frantsay. Fa Madagasikara mbola tsy nisy an'izany révolution zany. À quel moment les faibles seront forts? De zao zavatra teneniko ary azavaiko aminao. Mazavaiko teo hoe les forts n'ont pas besoin d'affirmer qu'ils sont forts. Il n'y a que les faibles qui croient que les forts sont sensibles aux faibles.
Zany hoe les forts FORT, les tenants de pouvoir, ils jouent leur rôle. C'est de conserver une puissance financière à travers les ressources, puissance politique à travers les richesses, à travers le pouvoir politique, afin de conserver un statut. Ce qui fait, les amis, ce sont les faibles qui doivent, sinon qui devront jouer le rôle de fort, d'effort. Mais à quel moment? Banalmente vetic sy ny jery. Fa par définition une révolution, par définition une révolte, par définition mouvement, dia tsy olona ray. Raha olona ray ianao fasin'ny fort na en fasin'ny matanjaka, c'est groupe izy io, groupe politique, groupena politicien, groupe mpitondra. Zany hoe mafy zany no tsorona raha pour le cas de Madagasikara dia ny mpitondra fanjakana. Fitaovana ampiasainy miaramila. Ny miaramila zany tsy ao anatin'ny hoe matanjaka, tsy ao anatin'ny fort. Fa faible mitady voly reny, faible ihany koa nareo miaramila. Ary zay tsy azonareo zay. Satria nareo exploiten'olona fort. Dia mahazo voly nareo dia miopprimer an'ilay vahoaka faible ohatra nareo. Il n'y a point meilleur de stratégie que de diviser les faibles entre les faibles au sein d'entre eux-mêmes. Eux, entre eux, du moins, entre un faible là, créer implosion entre un deux. Mitafika takany hoe tamin'izany andro ny fiangonana nampiasainy ny mpanjaka, monarchie, dia amin'izao fotoana izao indray ny mpitondra mampiasa ny tafika. Kanefany ao aucun moment le tafika tsy malala hoe tsika tokoa hoe ao anatin'ny faible satria tsika miaina ery amin'ilay mividy metsena no hanandrano tediavinandrano ary vao tonga ny karama isam-bolana dia tapitra e. Dikan'izany tsika tafika mba hampihety ny fitadiavam-bolantsika dia tokony misy améliorena ahena ny zavatra miditra sy ny zavatra halatra ataon'ilay tsy foro mampiasa antsika reto. Possible zany aty amin'ny tany européenne. Possible zany aty amin'ny tany mandroso. Possible zany any amin'ny ren'ilay firenena matanjaka ireny na dia hoe misy ara maro. Satria manofy ahako ry miteny an'izany. Dia izao, raha olona ray ianao ny faible ka mirevendiquer, manao action, dia imezan'ilay olona faible miaraka aminao hoe tonatonana koa ilay ry. Dia vao maika ianao tsimpindininy fort ohatran'izao, pik, any Tammora Berija, pik, any Tammora Rambolo, pik, any Tammora Iarfina, mpanao gazety, pik, any Tammora Roly Mercia. Tsisy miteny isika mianakavy. C'est une démocratie subjective qui ne sera jamais objective. C'est une démocratie formelle, mais jamais réelle. Tsisy miteny tsika. Raha olona roa fasy amin'ny tenant de pouvoir amihetsika, malama sy mivadina, dia ampian'olona ray ry posy besta sy faefatra ry raronosy, ry fotsi-popy, entre guillemets, vehivavy daholo zany, sy aloha angamba mety lehilahy ao.
Paolo efa tsy hitan'izany mouvement zany intsony. Na mety ho diso aho, tsy fantako. Za angamba mety tsy ampy information. Mezany mpitondra fotsiny. Avoay, malamy, avoay zao. Vita amin'ny vava. Ary ny tena gravy, les faibles mitovy amin'ny Madame Doris ihany nome amin'ny Madame Doris. Hoe izy akoa no anaraka anao ao. Ataovy ao ny tolonao. Fa tsy fantany izy le me anaty satroka iny, le maneso iny. Fizany ao anatin'le groupe-n'le faible. Le ao anatin'le pisolelaka amin'le parti politique le mameno an'le salle. Any amin'ny CCI na mameno an'le Tsonjombe. Ce sont les faibles qui se réunissent pour l'effort. Mais ils sont là tout simplement par confort psychologique. Pour une habitude de faire partie des opprimés. Mais les oppresseurs, ils sont là. Tout en Sainte-Marie, en full point. Na misotro dité izy amin'ny dimy. Na mety efa lasa any an-dafy. Pour vous dire ouais, ny faible zany tsotra. Facile be manipuler azy satria reo faible reo matetika miakatsiny amin'ny teny an'izany. Tena ialako tsiny. Na misy intellectuel reo faible reo. Reto le démunis reto, reto le pauvre reto. Dia tsisy saina ihany. Nisy émission zay tena nanontany mihitsy hoe mais où sont les intellectuels? Pourquoi le pays est comme ça? Pourquoi le pays est dominé par les imbéciles, par les cancres? Mais où sont les intellectuels? Émission ana débat tany Angleterre zany. Ipalana an'le hoe fa maninona ny karana no lasa mitondra atsika. Fanakaiza daholo ny intellectuel anglisy. Petraka fanontaniana hoe le karana koa ve zany ao anatin'le fort. Ça, il fait partie des faibles. De miampy olona folo indray le fort, le faible là. Manao fihetsiketsehana. Mbola imezan'le mpitondra ihany, imezan'le oppresseur ihany satria tsy mampihetsika ny volomasony akory. Fa izao. Rehefa niteneniko izay rehetrarehetra izay dia amatapitrisana. Raha pour le cas de Madagascar fotsiny, raha betsaka indrindra, eny tsara ity. Raha betsaka indrindra ny olona midomine anao ry malagasy. Mibahana amin'ny fahefanao, mibahana amin'ny fahafahanao, ary indrindra manakana anao tsy revendiqué, manakana anao hidina an-dalambe. Raha be indrindra reo olona reo 10 misy. Teny efa betsaka zany pour ne pas dire hoe folo. Pour ne pas dire à la fin 10. Dia mieritrereta hoe izy aby zany 10 zany. Na tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina, na tamin'ny andron'ny Maro Karavalomana, na tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina zao. Tsy mba. Fa reo no tena misy amin'ilay eo. Dimy, folo. Dia ianao amatapitrisana zany hoe 25 millions population malgache. Il y a 24 millions 950 000 personnes, ou bien 990 000. 24 millions 990 000
population zany cancre daholo sady faible. À partir du moment mitambatra amin'ny faible, le fort devient faible. Ary mitsoaka izy, ary lasa tonga izy de tsy hita. Même faible ampiasaina izy reto mitazona basy, à un moment à un autre reo, rehefa betsaka ny faible mitambatra, rehefa betsaka ny tratran'ny tsindry azo lena mitambatra de mitodika ho azy io basy io. Izay ihany no antsoina hoe karazana hoe révolution, satria tena hoe mouvement avy amin'ny population en majorité lay izy, ary vonona ny ho faty, vonona ny hoe tena hoe andeha hanahy amindreo, tsy manana objectif satria efa tonga any amin'le instinct de conservation lay izy hoe raha mbola mitoy zao maty aho, na ny taranako ary tsy fantako akory no avy. Io le lazain'le Hobbes hoe amin'le nature humaine hoe l'homme est un loup pour l'homme. Pourquoi? Parce que à partir du moment manomboka manindrona tsara eny ny fon'le fantsy de misy tapoka le regain ana conscience collective spontanée. Azonao? Zay no nahatonga anahy niteny hoe feno ny fepetra. À quel moment zay? Tsy zany tompon'ny horloge. Fa rehefa feno ohatran'io ny fepetra de le fanjaitra kely mitsatoka am'le baolina sisany, na le montgolfière tian'ny filoham-pirenena farana de mitsifotra io am'zay fotoan'zay tsy tany. Rehefa nazavaiko zany de hoy le ray namana zay hoe vazaha io en fait zao zavatra hazavaiko zao, nazavaiko ary nentiko teo amina think tank anankiray taty, de hoy le ray namana zay vazaha zay hoe donc finalement ce que tu es en train de soutenir là Fleury, bientôt 2002 sera moindre par rapport à ce qui va se passer. De entre mpinamana moa zany, entre collaborateur, de zao no navaliko azy hoe je n'en sais foutrement rien, mais tu n'es pas loin de la vérité, tu n'as pas tellement tort. Satria pour te dire moi, malgré que l'événement et le reste futur que le pouvoir actuel prépare, le peuple conteste et se sentent même agressés. Ouais. J'ai fait 2 sondages et actuellement, chiffre réel l'andresantsika eto tena hoe in time mihitsy na hoe on time teneniko anareo fa ny taux de popularité an'i Andry Rajoelina moins de 10%. Izy amin'ny filoham-pirenena nampahantra an'i Madagasikara indrindra, izy amin'ny filoham-pirenena nitombo harena nandritra ny fitondrana 20% isan-jato manaiky ny malagasy fa Andry Rajoelina. Avadika formafa indray io, omena nationalité io ny vahiny 87% malagasy tonga de tezitra tsy manaiky. Ovainao hafa indray, namoaka chiffre ny Free FM hoe 53% malagasy mbola vonona hifidy an'inga Andry Rajoelina. Tsy marina 92%, 3700 olona mivoté. Vadika zavatra hafa indray am'resaka hoe inona izy teo andraso aloha vetivety, satria maromaro manko hoe iza ny filoham-pirenena
nampahantra ny Madagasikara indrindra. De lazaiko anao fa 20 isan-jaton'izay dia milaza fa Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy mandainga samy mahalala ihany nareo fa ay mamoako hoe tena hoe ndao angamba jerena hoe ahoana ny fomba ikalmena an'ity situation ty fa ohatran'izao fa tena teneniko anareo misy zavatra zany dépassé ny entendement de tsy maintsy mijery ianao mametraka repère ianao nanaovana an'itony statistique tony mba ahafantaranareo vahoaka hoe aiza misy atsika am'izao fotoana izao. Iza no filoham-pirenena nampahantra ny malagasy indrindra ka nanapotika amin'ny firenena. 20 isan-jaton'io de milaza fa Andriamatoa Andry Rajoelina. 7 isan-jato Marc Ravalomanana. 3 isan-jato Hery Rajaonarimampianina. Lasa indray iza no filoham-pirenena? Eny iny le tena nampahantra moa zany. Fa misy sondage anankiray any hoe mila miala ve ny filoham-pirenena? De inona ny antony? Commentaire mahatratra any amin'ny 3 amby zato fa eno fa ty ny tena enjana. Tam'le hoe mila miala ve ny filoham-pirenena? Eny tsara. Mbola tsy tapotra fa mbola mitoeram-pitso ny vote ary tsisy fiabla mihoatra an'ity. Zany akory tsy hoe midouté an'le sondage 51 000 personnes ny couverture an'ilay publication. 4 268 amintsika miteny zao no namaly ny sondage 20 isan-jaton'io dia mamaly hoe eny mila miala ny filoham-pirenena. Zay 20 isan-jato zay 3373 personnes no namaly an'izay hoe mila miala ny filoham-pirenena. 80% sur 4268 ny an'ny filoham-pirenena 668 contre 3300. Vous vous rendez compte? Mila hitovy amin'ny hoe tsy manan-kevitra izay mahatratra 227. Ny filoham-pirenena 667. Mbola sahan'ny olona momba ny filoham-pirenena no miteny hoe tsy atokisana zany sondage zany nefa izy menakavy ny olona rehetra de misandrahaka consulté ao anatin'ny daholo satria miparitaka io. Raha tianareo fantatra ny membre ao anatin'ity hoe fitsapana hevi-bahoaka ity dia raha misy de misy 230 na 400 izay am'izao fotoana izao. Inona ny dikan'izay ry vahoaka? Manomboka ame maro nareo ary izay no mahatonga ny eno tsara ty teny ty, mahatonga ny fietsiketsehana à gauche à droite satria rehefa manomboka manao an'izay ny fort zay manao gesticulation à gauche à droite, en fait ils ont besoin de se rassurer. Zay ny dikan'ireny ino ty izy teo forum, zay ny dikan'ireny copier-coller miorakoraka ataon'ny vahoaka zany fa Andry Rajoelina. Za zany tena miteny hoe mampalahelo Andry Rajoelina satria tsy manana mpanolo-tsaina mahay izy, tsy manana mpanolo-tsaina manady aly izy. Tsy zany ny fitondrana an'io fa vao maika ilay izy mahatezitra olona ary vao maika ilay izy maharombotra olona. La preuve tout de suite ataony sondage tonga de mahatratra 4000 personnes be zao, 4300 izy teo ary za miteny zao rehetra avy eo ray Masivaly io tonga de tafakatra 5000 ny sitan'izy de fitsapana hevi-bahoaka.
Carefani, ceux qui croient être forts ont besoin de se justifier, ont besoin d'affirmer, et fan aza vaiko tery aloha tary amin'ny tezy, fa ty amin'ny antitezy tsika zao, fa rehefa ny fort mila mampiseho hoe mafy aho, reo ny vahoaka, reto ny zava-bitako, reto zao meko an'izao nareo. Ça veut dire de moins en moins ou de plus en plus, ils prendront la place. Ils prendront la place des faibles. Parce que les forts n'ont pas besoin, ils ne jouent aucun rôle nous atterri à l'outerie, ils ne jouent aucun rôle nous gars Boétie, ils ne jouent aucun rôle nous gars Hobbes, ou gars Nietzsche. Fiorirako eto malalany hoe mizara manazava e. Sotran'Andriamanitra men'Andriamanitra capacité manao analyse psychologique, philosophique dia mitondra an'le zavatra eto aminareo. Fa nazara tonga saina hoe mais c'est vrai. Efa niteneniko an'le olona zao hoe spectacle reny amiko, théâtre bien rodé avec les bons acteurs, mais ça s'arrête là, ça n'aura aucune répercussion. Je vais vous démontrer ça. On va faire un sondage sous multiforme et vous allez voir que le peuple va répondre défavorablement par rapport au monde. Ça n'a pas raté. Quand les forts commencent à, du moins, sont tentés à démontrer qu'ils sont forts, ça veut dire qu'ils deviennent faibles. Karakara fa mivoraka hoy ny malagasy. Eo ianao malagasy zany ny tokony tonga saina, ary eo ny antony anaovana an'ireny sondage reny, dia sady ilain'ny mpitondra reny no ilain'ny mpanohatra ihany koa hoe tia ny tableau de bord lety. Ianareo manko mieritreritra hoe fleurirako eto malala mpanohatra, non? Non, 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 non. Je ne suis pro pour personne. Seulement, je suis contre l'injustice et contre les abus de toute forme et la ségrégation. Zay karaha vao miditra ao anaty abus ianao, miditra ao anatin'ny fanapakana ohatran'ireny ianao, zavatra hafa notenenina, zavatra hafa nataonao dia efa tsy d'accord aminao miala tsiny aho. Efa tsy nety ve le perme dia mbola ho forcenao ho pehana ihany le olona. Non, tsy d'accord amin'izany aho. Ny forme tokony atao dia consultena par région, inona ny développement araky ny tenen'ny Eliane Bezazazy. Les régions sont les matières, j'allais dire grises, mais principales. Le fondement même de ce qu'on appelle développement, sans les régions, depuis la mort de tout de décider, ouais, ça me permet. Efa hita fa tsy nety dia mbola forcena ihany. Mais à partir du moment manao an'ireny gesticulation, mampiseho fa mafy reny, tsisy mafy ampidira aminao hoe mafy. Araky ny nazavaiko tery aloha tery. Fa ny faible no miconfirmer amin'ny pouvoir amin'ny mafy amin'ny alalan'ny fimenonmenonana sy ny revendication izay tsisy action. Fa à partir du moment où hen'ny mafy hoe ohatry ny époque ty sariny milany ty, là ils deviennent faibles. Et nous teny Nietzsche avy amin'ny philosophie hoe nihilisme. La morale du ressentiment, la morale d'esclave, c'est la morale de la négation. C'est la morale de la réactivité vis-à-vis de l'autre. Là où le fort va être dans un rapport proactif au monde, c'est-à-dire le désir d'entreprendre, le désir de produire, le désir de créer, le faible va être dans un rapport de réaction vis-à-vis du monde. Le faible, c'est celui qui a besoin du fort pour pouvoir employer contre le fort les armes du faible. Si vous préférez, le faible, c'est celui qui a besoin du fort pour jouer son rôle de faible. Là où le fort n'a pas du tout besoin du faible pour jouer son rôle de fort. Là où le fort n'a pas du tout besoin de faible pour jouer son rôle de fort. D'ailleurs, le fort ne joue pas de rôle. Il se contente d'être. Il se contente d'affirmer sa puissance vitale. Il se contente d'affirmer sa puissance vitale.
se contente d'affirmer sa volonté de puissance, se contente d'être dans la vie. Et encore une fois, c'est très important de comprendre qu'il y a mille et une façons d'être dans l'affirmation. Il y a mille et une façons d'être dans la volonté de puissance. Et tous ceux qui vous diront que la volonté de puissance, c'est le fait de montrer à l'autre notre puissance, c'est le fait de l'écraser de notre puissance, tout cela n'ont rien compris à ce que dit Nietzsche. Tout cela sont même exactement dans ce que Nietzsche méprise, à savoir dans le ressentiment, à savoir dans le besoin de justifier ce qu'ils sont, le besoin de prouver des choses. À partir du moment, non, à partir du moment où le besoin de prouver des choses émane de vous qui croyez, qui a, du moins qui êtes l'effort. C'est mon cœur non faible. Zany hoe isika malagasy zany efa elona ny tsy nahalala. Na hoe efa elona ny nahalala fa tsy hitatsika ny hitondrana azy. Fa ato amin'ilay tsy fahalalana ilay izy satria tsisy manazava hoe efa manomboka faible anie reto bandy reto. Atao manao ny gesticulation. Amboarina ny lalana nanaovana 10 000 kilomètre indray amin'ny herintaona. Amin'izao ny manafatra bus zay 10 000 bus, 1000 bus tonga amin'ny décembre. Efa any ambonin'ny sambo ny 600 conteneurs anaovana sucrerie, efa any ambony sambo ny métro. Ny lavaka amin'ny métro raha mbola tsy miainga akory. Efa any ambony sambo ny métro. Être dans l'affirmation. Il y a mille et une façons d'être dans la volonté de puissance. Et tous ceux qui vous diront que la volonté de puissance, c'est le fait de montrer à l'autre notre puissance, c'est le fait de l'écraser de notre puissance, tout cela n'ont rien compris à ce que dit Nietzsche. Tout cela sont même exactement dans ce que Nietzsche méprise, à savoir dans le ressentiment, à savoir dans le besoin de justifier ce qu'ils sont, le besoin de prouver des choses aux autres, de prouver des choses à eux-mêmes, parce que quand on a besoin de prouver des choses, c'est qu'on a besoin de prouver des choses. C'est parce qu'on manque de la confiance en ce que l'on est. On a besoin de prouver des choses quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance. On a besoin de prouver aux is. On a besoin de justifier. Rehefa manomboka karakara fa mivoraka. Eny tsara. Ny antony anaovana tsy angalana an'ilay référence manko mba ahafahanareo tsara mitsatoka sy mandray hoe tsy miteniteny foana ngia fleurir koto malala fa soutenu nampianarina antsika ho antsika mianatra zany ary zay no mahafinaritra an'ity fandaharana ity satria manam-pahaizana daholo nareo miaina eto. Nampianarina antsika ny hoe quand vous soutenez une thèse, il faut l'illustrer. Il faut soutenir par des preuves, par des ouvrages avérés, par des auteurs reconnus, ayant notoriété historique. Il ne suffit pas de tatatat, fa tsy maintsy souteniavana, illustrena amin'ny zavatra réel. Avoir dans le besoin de justifier ce qu'ils sont, le besoin de prouver des choses aux autres, de prouver des choses à eux-mêmes, parce que quand on a besoin de prouver des choses, c'est qu'on a besoin de prouver des choses. C'est parce qu'on manque de la confiance en ce que l'on est. Parce qu'on manque de la confiance à ce qu'on est. Et là, on a besoin de prouver. On manque d'assurance. Zany hoe na io fitondrana io ara zany tonga de lazaiko fa tsy mino izy. Et c'est là l'approche psychologique, l'analyse philosophique de ces gesticulations, de ces manifestations, de ces événements entre guillemets qui deviennent finalement des non-événements. Le professeur Ranjev Zay, qui deviennent des non-événements. En fait, c'est un besoin impératif de démontrer ses biceps, on a les reins solides. C'est parce qu'on manque d'assurance, on manque de confiance par rapport au processus futur.
c'est-à-dire 2023. Sont le besoin de prouver des choses aux autres, de prouver des choses à eux-mêmes. Parce que quand on a besoin de prouver des choses, c'est qu'on a besoin de prouver des choses. C'est parce qu'on manque de la confiance en ce que l'on est. On a besoin de prouver des choses quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, quand on a besoin de se rassurer. Mais le fort n'a pas besoin de se rassurer. Voilà. En fait, Zam, le fait que tu es entraîné, c'est pas pour nous. Arzem, Matungal, les Malakas, c'est Nanarak. Ils ont besoin de se rassurer entre eux-mêmes. Entendez-moi? Artona, disons les communications, cette communication stratégique, communication informative. Ni communication stratégique, de ulla nianatra, arulla maya zani, nous manao zani. Ce n'est point à la portée d'une première venue ou d'un premier venu. Pour la nianatra zani, manao zani. Ary na nianatra zany ara mila fanadihadiana tsara hoe fantatra hoe inona ny contexte exact, qu'est-ce que les faibles ils ont besoin pour qu'ils suivent ce piège finalement tendu par nous. Mais ça devient, les faibles ont compris qu'ils ont besoin de se rassurer. Donc c'est un événement entre eux-mêmes. Ils ont besoin de faire venir des investisseurs. C'est pour se dire qu'on est fort. C'est pour s'affirmer qu'ils sont forts. Parce qu'en fait, au plus profond d'eux-mêmes, ils commencent à manquer de confiance. Ils commencent à manquer d'assurance. D'être réélus. Et le drame, ô combien pathétique, commence par là. La confiance en ce que l'on est. On a besoin de prouver des choses quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, quand on a besoin de se rassurer. Mais le fort n'a pas besoin de se rassurer. Le fort est conscient de sa force. Le fort est conscient de sa force. Le fort n'a pas besoin de se rassurer. Tany voalohany tsika dia nanaiky tsara ary niteny tsara tsika hoe l'effort en fait ne joue pas un rôle. Ce sont des faibles qui ont besoin des forts. Mais nullement les forts ont besoin des faibles. Il n'y a que les faibles qui croient que les forts ont de la compassion pour les faibles, sont sensibles aux faibles. Mais là, la roue tourne. On a besoin de prouver des choses quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, quand on a besoin de se rassurer. Mais le fort n'a pas besoin de se rassurer. Le fort est conscient de sa force. Et c'est parce qu'il est conscient et confiant en sa force qu'il n'a pas besoin de l'afficher en permanence, qu'il n'a pas besoin d'en faire la démonstration permanente. En fait, démonstration de force. Démonstration de force. Nous recrutons les candidats en Valman. C'est les candidats, il faut les copier en Valman. Mais en fait, c'est une démonstration de faiblesse. Et c'est là où vous, actuellement, politiciens malgaches, c'est à vous de voir avec seul. Moi, Marc Ravalman, je pourrais le faire avec. Non. Seul moi, Roland Rattir, qui agit de manière isolée, est-ce que je peux le faire? Non. Moi, moi-même, je suis en France. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Moi, Rivrakut Vau. Moi, Sitien de nos souvenirs. Ja, cela zijn natuurlijk candidat Sadassad. Qu'est-ce que. Mais
tant qu'il n'y ait pas de solidarité entre vous, que Nini ou Zuftenenona, le fort va rester fort. Parce que l'objectif des forts, des tenants du pouvoir politique, c'est de diviser. Et vous, les faibles, entre faibles, s'il n'y a point entente, Azamir Tirtakuri, nous un déci, Sachi, lassame ma foisi, ma fille, le fatim tout tsunis. Actuellement, je me doutais, ça dit, Tfatan Tsara, il n'arrive pas vraiment à évaluer cette puissance ô combien silencieuse du peuple. Parce que l'explosion viendra de là, mais pas de vous, les politiciens que je viens de citer. Parce que vous manquez de vision, vous manquez d'organisation, vous n'avez même pas la volonté de vous unir, vous n'avez même pas la volonté, l'intelligence d'être solidaire. Et c'est là où le bas blesse, parce que vous n'êtes pas vraiment des hommes d'État, vous êtes tout simplement des hommes d'opportunité. Alors que ce pays-là a besoin vraiment des hommes d'État. Et c'est quoi les hommes d'État? Ce sont les hommes qui prennent les grandes décisions. Moi, Marc Ravalman, je suis dissuadé que ce n'est pas moi l'homme. Moi, telle personne, je suis dissuadé. J'ai tenté combien de fois, mais j'ai à peine dépassé 12%. Moi, ceci, moi, cela. À partir de là, on fait une structure, une plateforme de solidarité. On ne présente qu'un candidat. Mais ce qui rentre dans un rêve actuellement, et qui c'est qui paye le pot cassé? C'est le peuple. Telle est la philosophie des faibles. La psychologie des faibles, c'est la division. Mais avec Tcharatewe, seul, vous ne pouvez pas faire. Il met un nul de nom. Alors qu'en face de vous, le doute est déjà là. Je laisse terminer. Vous écoutez bien. Marne Ventenkfe, Marne Ventenganitz. D'être dans la volonté de puissance. Et tous ceux qui vous diront que la volonté de puissance, c'est le fait de montrer à l'autre notre puissance, c'est le fait de l'écraser de notre puissance, tout cela n'ont rien compris à ce que dit Nietzsche. Tout cela sont même exactement dans ce que Nietzsche méprise, à savoir dans le ressentiment, à savoir dans le besoin de justifier ce qu'ils sont, le besoin de prouver des choses aux autres, de prouver des choses à eux-mêmes. Parce que quand on a besoin de prouver des choses, c'est qu'on a besoin de prouver des choses. C'est parce qu'on manque de la confiance en ce que l'on est. On a besoin de prouver des choses quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, quand on a besoin de se rassurer. Mais le fort n'a pas besoin de se rassurer. Le fort est conscient de sa force. Et c'est parce qu'il est conscient et confiant en sa force qu'il n'a pas besoin de l'afficher en permanence, qu'il n'a pas besoin d'en faire la démonstration permanente. L'exemple que je donne souvent, c'est le boxeur de compétition ou le combattant de MMA, qui est généralement un individu extrêmement paisible en dehors du ring. Un boxeur, un combattant de MMA en dehors du ring, c'est quelqu'un de paisible, c'est quelqu'un de conciliant. Quand il y a bagarre, il s'en va parce qu'il n'a pas besoin d'affirmer et de montrer aux autres qu'il est fort. Les forts n'ont pas besoin de démontrer. Mais à partir du moment où la démonstration s'impose, c'est qu'ils doutent. Ils ont besoin de se rassurer parce qu'ils manquent de confiance en eux, en leur groupe, en leur groupement. C'était il y a des cours, j'en ai combattant en MMA,
Aloany ary mody resy, satria fantany ianao fa resy, resiny. On est d'accord. Tsy handresy zany ianao vahoaka, tsy handresy nareo mpanao politika raha tsy mitambatra ny an'ny vahoaka misy fitambarana amin'ny alalana événement spontané. Izy anefa ny élément déclencheur an'izay, afaka maka an'izay rôle zay, élément sy moyen déclencheur an'izay, nareo mpanao politika reo, de mety hiteny amiko nareo kefa misy anie ny fikambanam-pirenena ataon'ny RMDM sy karazany. Que dalle, que de la gueule. Tena miala tsiny ato. Ça ne mènera à rien. La preuve, tokony tamin'ny septambra ny organisenareo azy, zao lasan'ireo hoe tsy haiko intsony, tsy fantatra intsony ny daty. Satria inona ny antony? Ao anatin'le strukturan'le fikambanam-pirenena de misy zavatra, misy consonance-ny hoe amerina an-davalombanana. Zavatra noteneniko sy natoroko anareo, manaova aloha ny sommet ny ancien président sy ny olon-dehibe zay eritreretina fa olon-dehibe ao anatin'ny politika. Azo atao tsara mihitsy ny hoe sommet de Paris. Oui. Manahirana ny zavatra ohatran'izao manko de zao de hoe ny zavatra tenenin'ilay Fleury indray ny discutena fa tsy nihevitra nampitainy am'le izy hoe ohatrany mba marina koa zany zany na diso hoe averiko ihany. Ninona lazainareo raha mbola zao division zao, sauf hoe misy candidat anankiray avy any tonga de manam-bola be na anankiroa de mitambatra reo amin'ny deuxième tour, am'izay fotoan'izay de possible. Fa dans la situation actuelle, ny candidat mora resena indrindra amindreo de Marc Ravalomanana. Samy mieritreritrika am'zany ka mandinika fizaka ihany le izy satria zay namarana antsika azy. Besoin de l'afficher en permanence, qui n'a pas besoin d'en faire la démonstration permanente. L'exemple que je donne souvent, c'est le boxeur de compétition ou le combattant de MMA, qui est généralement un individu extrêmement paisible en dehors du ring. Les boxeurs, les combattants, dans leur grande majorité, ne sont pas des gens qui vont chercher l'embrouille. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils se contentent de l'être. D'une certaine manière, la volonté de montrer qu'on est le meilleur est inversement proportionnelle à la certitude que l'on a d'être le meilleur. Encore une fois, vouloir prouver quelque chose, c'est considérer qu'on peut en douter. Et quand on ne doute pas de quelque chose, on n'en cherche pas la preuve. Mazava izay zay ny antony ampatonga ny vahoaka tsy mihetsika ary tsy mianan-tsiny izy satria alohan'izao andron'ny resahana zao tsy fantany. Maintenant zany fantany hoe isika ihany kay manaiky andevozana de anjarany mandray ny andraikitra, normal tsika raha mantra, normal tsika raha in-droa na indray mandeha herinandro no mba mihinan-doka, mihinana hena, normal dada semaine da fonctionnaire manao risoriso, normal raha le firenena no anisan'ny firenena mahantra indrindra eto ambonin'ny tany, normal le firenena, normal dada tsineny, lasa normal daholo ny tsy normal rehetra raha manao kolokolo ara-piasana. Satria tsy mahalala, tsy fantatritsika akory ny atao hoe iray isika ary tokana, ary ny maninona ny akanga maro
tsy vakinam-bo zay misaraka fasika fa zay miray vato adinitsika tanteraka zany nefa ao anatin'ny rahatsika zany ao anatin'ny fisainatsika ao anatin'ny psikôlôjiatsika ao anatin'ny filôzofiatsika ary ao anatin'ny traditiontsika ihany hoe zay misaraka fasika zay miray vato. Iny ary tompoko dia raha nahafinaritra anareo ilay zavatra nataoko teo ka afa-po nareo afaka manao kritika tsy maninona mihitsy kritika miaraka amin'ny proposition solution fa tsy hoe voatavy ianao dikan'izany voatavy tsy mifandraka tsy zany ny izy raha mety aminao dia mba asio fisaorana tompoko ary isaorana mialohanao amin'izany mba manoratra kritika sady miheno amin'ny gasikara teny fangady. Ohatrany hoe manome note zany nareo raha zay no tena marina satria ny mpanomponareo ne tena tsy afenina fa mafy ane mitondra zavatra eto aminareo dia satria tsy maintsy misy zavatra entinareo ahafahanareo miresaka amin'ny hafa miresaka ifampizarana eto ary zay ny tanjony fa tsy hoe rehefa azonareo ilay izy dia tazominareo anareo irery fa ifampizarao manam-poana tompoko. Efa ho folo taona no nandazako anao rery tany taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy ny amiko ka nirongatra tao anatiny ala eto ka mila tsy tambitsongy gasikara malala tany tsy manam-pary tsy azo eritreretina ny lanjany ao anatinao tany mantsy mety adino sy tsy vonagelavitra azenao airaizay ao ambony be fitino itsilo ny lalanao ampiray sy ampitambatra tsikizy gasikara gasikara taniny avitanao katsimaitsia nalavidrasa nefa nelanelany any sy ny aty atenay famboleagny ihany tsiky gasikara gasikarako taniny avitanao katsimaitsia nalavidrasa nefa nelanelany any sy ny aty atenay famboleagny ihany tsiky ianao dia tany tiako tena tiako ka tsy atakalo arenako sarobe ariko mahitako reo avako ianao no nipoirako ary mody levenako ianoko gasikara malala tany tsy manam-pary tsy azo eritreretina ny lanjany tany mantsy mety adino sy tsy vonagelavitra azenao airaizay ao ambony fefino ampiray sy ampitambatra tsikizy
Siano gaskara Musitena tika na kasmativere Nala vitrasa nefanela netanyan simiaki Tonight fambulia niyan siki Siano gaskara Musitena tika na kasmativere Nala vitrasa nefanela netanyan simiaki Tonight fambulia niyan siki Ny pasteur Mahitson Richard Andriamanjato no nanoratra an'izany hira zany hoe tadidinao ve a? Fa naniko nalefa satria mamy loatra raha mamy tokoa ny andro fahizay tamin'izany oro zany a, ary tsaratsarony ny tsirairay aby a. Amin'ny zoma indray no ihaonantsika raha sitrapon'ny tompo. Misaotra betsaka indrindra anao aloha amin'ity fandaharana
ndao saity, azahoana foto-kevitra mahitsy feno, azahoana tsirairay na tsirarosa ny zavatra marina sy ny hevitra ary sady manome no manokatra saina alohan'ny tenenana. Misaotra betsaka Madame Josiane Manam-Peona-Toko. Le spectacle du cirque pour satisfaire la plèbe sans avoir à justifier les décisions de l'empérieur. Ok, Manam-Peona re, veloma tokoa.